Manomboka eto kosa no anarahantsika ny lafim-baovao mahakasika ny fanamarihana ny andron'ny vehivavy. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy andron'ny 20 marsa. Ny vehivavy mpiasa-panjakana sy mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny asa ny asa-panjakana ny ary ny lalàna sosialy. Misy moa ny fanamarihana izay nitanteran'izy ireo tamin'ity androndroany ity. Ny vehivavy mpiasa-panjakana sy miasa eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy ihany koa dia isan'ireo nandray andraikitra tamin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy androany. Hetsika fanehoana ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpiasa araka izany no tanterahana tetsy amin'ny ANS Ampefiloha. Vehivavy atao ministeran'ny asa-panjakana, ny asa ary lalàna sosialy dia nanamarika amin'ny fomba manokana indray amin'ny 20 marsa 2024 ity tamin'ny alalan'ny fiaraha-mikorana mba hanamafisana ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpiara-miasa satria na andro vehivavy ary mandroany dia manana ireo lehilahy mpiara-miasa koa izay miara-mikorana aminay miara-manamarika n'ity androandroany ity satria ny lohahevitra izay raisantsika rehetra avy any amin'ny firenena mikambana dia ny hoe ampiarina ny miranenta satria izany no mitondra amin'ny fampandrosoana l'égalité du genre ozy est un progrès pour toutes et toutes et tous. Zay zany lohahevitra nanamariana ny andro 20 marsa 2024 dia tsy diso anjara amin'izany zay fa dia manao fihaonana mandray toazato 20 marsa indray mandeha any. Manomboka mitombo iny nambaran'ireo vehivavy izay miasa eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana, nisan'ireo vehivavy miasa amin'ny sehatry ny asa-panjakana. Na izany aza nefa dia mbola mandeha tsikelikely ny miralenta eny anivon'ny asa-panjakana fa tsy mbola misy ny fiovana-goavana momba izany. Ny taona 2024 teo dia efa nisy ny ezaka fampandaniana ny lalàna momba ny fampiakarana ny isan'ny vehivavy miasa eo amin'ny sehatry ny fanjakana ary efa eo am-piandrasana izany ny rehetra.